nateraka hijaly ve nosoratany Rambolasoa Henri Lalaina na i Ventsy Niarolala. Ho velominy Mano Judith lahatra ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparany ary Andraina ary Ratavy. Nandrindra ara-teknika lahatra ny avo Nanatony Dosa Rima ny fanantenana. Tsy tokony hagagantsika zanak'olombelona ntsony fa ny fiainana eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy misy fahoriana. Indraindray anefa isika rehefa tena sendra ny mangidy telona dia mitady hamoy fo ary mitady hanao tao foana. Izaho raha avokoa dia anisan'ireo olona tena ny ara-pahoriana matetika ary efa ny vary lavo tanteraka satria tsy zakako intsony ny zavatra ny ainako. Ampahany amin'ny tantaram-piainako izao hoenonao izao. Ny angavin'ny mpanoratra mba hanoratra azy ity. Tsy sanatria hoe manala baraka tena raha manao an'izao, fa mba tiako akalesina ny olona izay mandrehan'izao tantaram-piainako izao. Tiako tsapan'ny olona izay sendra manana ny tantaram-piainana toy ny hafa tsy vahaolana velively ny fahamoza-posy ny mpanaovana daladala. Finareta eo am-piainoana azy ity tompoko. Raharipariana be mihitsy ianao izany Robero lasa lavitra dia lavitra mihitsy ny fisainanao izany. Tsy hainao akory ny zavatra lazaiko anao. Fa misy inona Robero? Azafady fa tena variana be tokoa. Inona ilay lazainao teo? Aoka ndraika. Fa ina izao mahavariana anao teo? Rehefa nandinika sy nieritreritra lalina ho azy ary benja dia aleo lazaina amin'ireo ray aman-drenitsika amin'izay miferahantsika. Le mifandany zara manko tsy mety. Ny vavan'olona koa hainao ihany. Tsika raha teo efa ela nirana. Vero aza mbola maika amin'izany aloha. Tsika anie vao miteny an'izany an'ireo ray aman-drenitsika ireo dia voatery tsy maintsy miroso amin'ny raharaha. Inona moa ny olana amin'izany ka tsy izany aza ve ny tena tsara indrindra? Efa mba lavalava ihany anie izay fotoana ny rahantsika izay efa ampin'izahana toetra sy fankafantarantsika tsara ihany koa. Finna nefa mahamaika anao amin'izany. Io fanambadiana io anie Robero ka tsy atao tsobon-drano ny ramengala ka rehefa marivo dia roboany, fa rehefa lalina kosa dia emorana. Rehefa ao dia tsy afaka miala intsony. Aleo mandinika tsara tsika vao miroso amin'izany. Tsy azonao ve Benja mampisisika amin'izany zavatra izany? Ny tena marina efa mitoejaza aminao ary Benja amin'izao. Ay be izany oay izany hafaliako marina. Tena marina be izany Robero. Ianao efa nanao testa ka vao marina fa mitoejaza ary ianao ny renjanako. Ay karaha izany ara aleo lazaiko amin'ny dada sy mama ny fiarahantsika sy mpisino izanantsika ao akibona io rehefa mody avy eo ihany dia efa ilaza amin'ny zareo. Mba izay ahay ny tokony lazainao fa tsy. Benja, fa toa malikendrika be ho ahy ianao izany. Marary angaha ianao sa misy olana? Hatramin'izay nijanonantsika teto izao tsy mbola nitsiky mihitsy ianao na dia indray mandeha aza. Vaky ny saiko Robero mandinika ny zava-misy. Misy inona? Androso ty very fianakaviana. Emitra indray nefa ho very olon-tiana. Tena safidy manadala be ny eo aloha. Inona no tianao lazaina ary Benja fa tena tsy azoko
Efa-nilazaiko ny dada sy mama mpiara-antsika sy ny mpananako zanaka aminao. Ay, dia ahoana ozy ry zareo ka? Ngatsy aloha zary vero rehefa nilazaiko tamin'ny zareo fa ianao ilay olo tiako sy reny zanako dia nisapoaka mafy mama. Tsy mbola nahita mama tezitra noho izany fa ianao nga ahoana? Fa maninona kosa Inona hono ny arahana amin'ny olona tsisy ilaivana azy toy ireny? Anga hono dia tena tsy nahita vehivavy hafa mihitsy no olona andevo toy ireny ny arahana. Maninona tsara? Fa andevo ahoana hony? Izany no lazay mamy. Andray Noho ianao somary manana volo-koditra mainty dia lazay fa andevo. Andray kosa mba toetra mamanareo ry betsa. Ary ahoana indray ozy dadanareo? Niteny ohatr'izany koa ve izy? Tsy niteny mihitsy dadaka. Fa raha mbola mini miaraka aminao na hoy mama dia tsy anisan'ireo mpandova sady ariana tsy isan'ny fianakaviana intsony. Dia ahoana ny hevitra ao amin'izany zavatra izany ry benja? Tsy maintsy misafidy ary amin'ireo abero. Na ianao sy ny zanantsika na ny mpianakaviako. Rehefa nieritreritra nefa dia aleoko manaraka ny tenin'ny mama. Ny angady aminao abero ka nina tsy. Pika ianao nefa tsy afaka nisafidy anao. Mitokantrano tsisy tsotra ny ray aman-dreny manko mety hitsiposiposy. Sanao miteny an'izany. Lehilahy tsy mba manana azo ndamosina raha ianao. Tsy mba hiady kely ny fifankatiavantsika koa fena. Tsy faniny ianao ry benja. Izay filazanao anahy tsy maninona. Velona ianao. Tena fitina benja tokoa raha minisitra. Reka dadana kely raha ny atoko amin'ireny. Tsisy anarandray ny zanako satria efa nahelikeliko ny rainy. Atidiko sasamy rery izany ny amelona n'ity zazy ty manompo izao. Veliko tiana dia toy ny fianakavianao ary dia mianakary benja. Ravo, toa variana be anie ianao izany fa misy inona? Ny fiainako no mahalasa ny saiko sy mahavariana eto ry mama. Tsapako hoe tsy mitovy amin'ny olona rehetra mantsy ny fiainako. Tsy azoko, fa tsy tohan'ny olona rehetra ahoana koa. Ka izany Aza vao tsara hoe tianao lazaina. Voalohany indrindra aloha ny olona rehetra dia misy anarany ray aman-dreniny daholo ao anaty kopiany. Fa ny ahy kosa maninona ny anaranao fotsiny ao fa tsy misy anaran'ny dada. Faharoa indray dia maninona izaho ihany ny tsy mba entin'ny dada toy ny zanany fa ohatran'ireny hoe zanak'ala hafa ireny mihitsy no fitondrany ahy. Izany rehetra izany ry mama no mampiasa ny saiko. Hono afaka mba valianao ve ireo fanontaniako ireo? Ataoko angamba fa efa olona tonga saina tsara ianao Ravo. Na dia mbola tsy ampy taona aza ao fa valiko daholo ireo fanontaniana manitikitika ny sainao ireo Ka valio ary fa mihaino anao Ny tena marina tsy tena zanak'io antsoina hoe dady eo ianao fa olon-kafa mihitsy. Maninona? Mbola tany an-kibo ianao dia efa nariany ny tena dadanao Izay ny antony mahatonga ny kopianao hoe tsisy anarandray. Ay ve izany ny tena marina? Ie. Ary izay vao azoko koa izany ny anton'ilay fitondran'ny dada amin'ny tanila tatranato. Ka tsy zanany aho fa ireo zandriko ireo ihany izany ny zaza ikambananareo mivady. Indrea, tena izany mihitsy. Eny ary. Areo mba tantarao amiko kosa ry mama ny antony nanarian'ny tena raiko aho. Misy antony avy aminao manokana ve? Ka ao fa tantarako anao fiainanay
Beka izany ny tantaram-piainako e. Dia indrangah iny izany ny tena raiko. Efa manambady aman-janako koa ilay tena raiko. Samy manambady izany izy sy neniko. Ve ka ety ao manodidina na ihany ry zareo no mipetraka e. Io indray raha fa lasa saina be lasamborony ianao izany sa lasamboroa? Mama, ianao koa dia tena mahanaitra ka. Ka ianao tsy inona variana lavako, fa misy inona indray? Mafy ilay zavatra ianako ato amin'ity trano ity ry mama. Mila tsy ho zakako intsony ny zavatra mpanaoviny dada. Mama, mba olombelona ihany any hafa tsy robo akory ka hoe tsy hahalara reraka sy marary. Raha voa fantatro tsara ny mahazo anao. Tsisy miafina amiko ireny zavatra iainanao ireny. Nefa afaka ny anao inona ary ianao e. Iareto ihany aloha zanako fa aza mora kivo ohatran'io ianao a. Za ve moa aiza e? Tsy maintsy miaritra eto fa zao ry mama. Tena tapaka ny hevitra fa tsy hianatra intsony koa ahy. Zany hoa. Tena tsy arako intsony kosa rola sady hianatra no anao an'ireny zavatra mpanaoviny dada ireny mba mariny. Ravo a. Vao sixième ve ianao dia efa hijanona tsy hianatra sahady? Tsy mety izany Ravo a. Mama. Menara ihany aloha. Avelao aho za tsy hianatra intsony. Sady tsapako hoe manahirana anareo ilay mandony droako sy mividy ny fitaovam-pianarako. Tamin'ny fidirana farany teo iny aza moa dia ny rahanao nakany amin'ny tena raiko mihitsy aza fa tsy vitanao intsony ny ampianatrako. Izany rehetra izany ry mama no mahatonga tapa-kevitra ny tsy hianatra intsony. Aleo hitady volana dia mbola tsy ampy-taona aza. Sao mantsy mba izay koa no ampilamina ny fiarahamonintsika ato an-trano ato e. Eny ary rehefa izay no hitanao fa mety dia atao izany. Azo menao tsiny zanako fa za koa anie mba tsy afa-manoatra e. Tsy manome tsiny any mamy izany mihitsy aho ka. Ravo, ahoana ry tia? Inona ny ataon'ny lahy ty amiko aty io izao? Aza dia mandalo matetika ety ala fa manirana amin'ny vadiko a. Azafady ry dada raha manelingelanao vadiko a. Azafady ry dada raha manelingelanao tsy izany mantsy fa misy resaka mba tiako atao aminao kely. Lazao ny resaka lafa mihainao e. Aza atao ela fotsiny a. Eny ary. Ka tsy izany mantsy ry dada fa aleo tonga dia tsoroka avy hatrany no tiako atongavana. Mba nitantarain'ny mama ihany daholo mantsy ny antony nampisaraka anareo sy ny tsy nandraisanareo andraikitra tamiko e. Dia maninona? Dada, dia tsy azonao ve hoe inona no tiako atongavana? Hatramin'izay ianao efa tsy nandray andraikitra tamiko na dia fantatrao aza fa tena zanakao aho. Dia tokony mba handray andraikitra amiko amin'izay kosa ianao amin'izao e. Lety e. Sao dia efa mitapy ary lahy io. Andraikitrina moa izany no tokony raisiko amin'ny laka. Sao dia adinonara fa olona manambady aman-janaka ny ahy e. Manana didy mavesatra ka tsy afaka mbola iandraikitra an'lahy zany. Ka sao dia adinona koa ary fa zanakao any ahy e. Noho izany dia tokony andraikitra koa zany. Aza mialangalana rangahy a. Raha zandry dia ahoana ry ty? Ela ato tokotany aty any? Atoko ka efa elaela ihany any teto ary eniko daholo any resaka anatanareo sy dada teo e. Zany vely ty? Zao no lazaiko an'lahy Ravo aza tereny lahy irarahan'ny lahy dadanay. Rehefa tsy tiany le ty dia mba mipetra tsara. Efa iliky ny olona toy ny mbola mitonatonana ihany. Le ty ry sera. Inona e? Mbola te hiala nenina amin'ny dada matoa tonga ty toy izao. Ary andresy lahatra azy. Zanany noho izany dia tokony handray andraikitra amiko izy. Tsy nareo rery koa ane ny zanany. Hitan'ny lahy Ravo. Fony mbola tany akiby lahy dia efa nahiliky dada sy ny fianakaviany.
Noho izany dia aza terena mihitsy dadanay mba tsy isiany ady eo amintsika. Efa nisokajintsy ho zana ny lahy dia raiso amin'izay. Ary averiko tsara mba hifantsika ao anatin'ny lobe any lahy io fa zay no misoratra amin'ny dada fa tsy elahy. Elahy tsy ao anatiny. Fantatra ny mahatonga ny lahy io manery any dada fa teo anisan'ny mpandovy saingy tsy ho tratra ny lahy amin'izany mihitsy raha dady. Zany ve lesy mba fotom-pisaina ny lahy ka izy? Zany lia. Za lesy tsy nieritreritra an'izany a. Aoka zany mba zava-tsara ao amin'ny lohan'ny lahy. Azony lahy zay? Azoko zany e. Te ampisaina azy fotsiny aho hoe zany ka zanany ihany koa e. Ka tsy zanany zany elahy. Tsy zanany satria tsy misoratra aminy. Ary ndana lesy mandeha amin'ny misaotratra amin'ny bebe anay eo ka vao maika azo taimbavy eo a. Andeha koa Arsia. Tiako ihany anefa no mampafantatra anareo fa vitako foana koa ange ny fiainako na dia tsisy an'izany dadadady zany azy. Zany a? Nefa dia mbola mitady fanampiana ty aminy. Tsy te hifamaly aminareo eto foana fa aleoko mody. Tsy hitako hoe inona koa moa ny 50 ny lahy amin'izany. Resaka isy dada nefa dia hidikidirana ny lahy fotsiny mitsoro izao. Sy lasako lahy mandeha any e. Olona tsy malala tsy tiana tsy. Sady inona koa moa no tiany lalazaina amin'izany hoe inona ny 50 ny lahy amin'izany fa tsy azoko. Takarao raha tena enja ny lahy. Nefa aleo azavaika any sao dia avako lohan'ny lahy eo ka ho lasa dala eo indray lahy. Zany lesy ny atao hoe teny ratsy amin'ny alalan'ny nisa. Zay fa fakafakaositsika iarao ao e. Inona ny tiadiavanao ahy e? Laha soa malaky fa mbola maika. Aza atao ela mihitsy ny resaka ao. Ianao zany dia tsy mba manana fotoana malalaka afaka omenana mihitsy. Rehefa mba mangataka fionana aminao aho dia sao maika lava izao foana ny lasainao amiko. Zaranao aza mbola miainanao toy izaoko. Sao dia dininao raha fa olona efa manambady manjanaka ny ahy e. Ianao koa toraka izany. Ka na dia izany aza ary benja. Resaka momba ny zanako sy ny zanako ny lazaiko anao ka tokony manana fotoana amin'izany ianao. Orvero a. Dia mbola resaka momba ny ravo foana ve? Tsy efa mazava taminao hoe ireny resako hatramin'izay ireny e. Efa hoe tsy apaka ny indraindraikitra amin'izany mihitsy aho a. Tokony tsy ho adinonao nefa fa zanakao anie iny e. Raha anao no mikorianao anatiny. Tsy manana zanaka toy iny ahy e. Nefa na tianao na tsy tianao dia zanakao foana iny. Ela be zany fa inona ny tianao tongavana e. Efa niteny taminao fa mbola maika. Zao ary ataoko angamba fa olon-dehibe manan-tsaina afaka mandinika tsara ianao. Hatramin'izay vitako ihany ny karakara sy ny taizan-drafo fa izao kosa tena tsy vitako tsony ry benja. Ie, dia maninona? Dia mba anjaranao indray izao no mandray andraikitra aminy e. Raisina andraikitra ao amin'ny maharainy anao. Mbola mila manohy ny fianarana iny zaza iny nefa tsy vitako tsony ho aho. Noho izany dia ampianaro izy. Inona? Zany e. Orvero a. Fa vitan'izany teny lazainao fotsiny ve moa izy ty e? Za tsy manana fahefana mpianatra azy zany e. Asaiva ampianariny ray keliny izy. Anga tsy hitanao ireo zanako ato an-tranonay mbola adidiko ireo. Fa zanakao koa anie ravo e. Ilay raha matoty dia mandano fotoanako fotsiny ka. Eva ianao palasa e. Resaka tsisy dikan'izany no anadalanao anahy eto. Eny ary e. Efa niteny azy fa dia anjaranao mieritreritra tsara. Narindra. Oay. Afaka mba miresaka amiko kely ve ianao azafady? Ay ve ravy ihany e. Tena azafady indrindra e. Fa resaka momba n'inona aloha izany ho lazain-dravo amiko izany e. Fa tsy tezitra nefa Narindra. Ravo a. Ny resaka ao aza mbola tsy hainiko akory dia ho tezitra ahoana ary ah. Fa nga resaka mahatezitra aloha izany e. Tonga kosa aloha dia hajanony raha izany ah. Tsy izany kosa e. Fa ilay izy miankina amin'ny fandraisanao azy ihany no mety mahatezitra anao na tsy? Ay. Fa raha ho manokana aloha dia tsy hitako mihitsy hoe inona izao no tokony hatezitra amin'ilay izy ka. Ka lazao ary aloha ianona raha izany e. Miandry anao ah.
Eny ariko. Ka zao ry Narindra. Ahoana re zany no ilazako azy amindry atomboko amin'inona moa zany dia ho faranako amin'inona? Zany koa ve dia sarotra be Ravo atomboy amin'ireny tsoratra dia faranao amin'ny teboka re Aza mba atao an'izany kosa mory Narindra. Tena resaka matotra ny ety resaka ho ataoko aminao ty fa tsy mba vazovazo mihitsy. Ka tsy lazaina malaky aza tsisy fa tsy eo ianao dia miana hany eo fotsiny. Lasa ety ihany anera mbola ilozanao tsy miteny eo ka zao ary Narindra. Ahoana? Ka zangery Narindra ka ty inona? Lazao malaky moa tianao ngiary Narindra. Ahoana tsara loatra ianao hoe zay tena tiako loatra. Tena fa ho amponao ve izany zavatra lazainao aminazy zany? Eny na dia ny vavako aza milaza azy dia tena avy ato am-poko tokoa zany. Tsy mba tsapanao kosa ve reny fihetsiko reny. Ianao no tena tovavy nanaitra ny fitiavako ry Narindra. Betsaka ny tovavy efa nandalo teo ambanin'ny masoko fa ianao aloha dia tena hafa mihitsy ve ianao ty mba manam-pitiavana midika ve zany ry Narindra fa tiako ianao? Ka tsy zany no tiako lazaina fa aiko ve hoa ianao mba manam-pitiavana betsaka matsy ny tovolahy efa nilaza tamiko ohatran'izany lazainao izany. Fa tsisy nekeko izany satria tsy mifanotsy ny fitiavanay. Dia sanatria koa ve ka zana ny valiteny azoko avy aminao? Ka aloha izany mba hadinika tsara dia manome valitenanao eo ihany aza manary toko fa omeko chance ianao Zany ve ry Narindra? Mahazo manantena zany manana lesy finoana. Moa miservila mesa tsy tokony hanana finoana tsara. Zay indrindra. Ilay hoe tiako ianao. Ho sitraka azy telona izay ngidy rehetra mba havatolotra ao. Sy izay mety ho ratra eo am-panononana ny teny hoe tiako ianao. Ho toavina sy ajaina ireo didy izay milatsaka manoloana ny ataka anao mba ho tiana sy lalaina. Izay mety ratra anindrona ivo tsy dia sakisaina fa indro ao hitaraina hoe ny finamanantsika mihitsy ny tiako mba hovaina. Na hoany na tsy hoany dia tsy maintsy ambaraka any. Tanaty raozy fito ny nanongaiko andrio toy ny kira poezia. Raha tsy aholaka ny tafa ny marina dia tie. Tsy metsara velatsiaka fa noho ny finamanana dia lasa tia andrea. Rima ny fanantenana. Ahoana tsara hoe Ravo? Ravo fa sao dia ferinao fa moramora ary izany manambady izany? Mbadin'io tsara ihany aloha izay vao miroso amin'izany ianao ka. Ry mama, efa tongotra mbian-dakana na ka tsy azonao sakana an'izany intsony ka. Tena tiako Narindra ka tsy maintsy alaiko vady izy. Zay. Dia miala tsiny aminao izany fa tsy mba afaka ny anampanao koa. Za fantatrao tsara fa tsy manam-bola. Ny fahasahirana natao trano aza efa tsy hita ho lazaina intsony. Za kosa ry mama tsy niteny hoe mila fanampiana avy aminareo Za no hiala vola amin'izay lany rehetra mifanambadiana sy Narindra. Ny zavatra angatahako aminareo fotsiny ry mama dia hoe tsofi rano izay Faony tokoa tena tianao tokoa ve aloha iny zanak'olona iny Mama, matoa re iroso amin'izany dingana fanambadiana izany dia tena tiako izy Zay tena tiako Narindra ry mama. Izy raha tiako tsapako tena tia tamin'ny rery ihany ny tena natsapako an'izany atao hoe fitiavana izany. Betsaka ny tovovavy manja sy kanto ry mama fa Narindra tena hafa mihitsy Ndry tena tafalatsaka amin'ny tokoa ianao izany. Eny ry mamako, feno ny fitiavako tsy ampy tao anatin'ny tokantranontsika. Andray anga dia tena hoe tsy ampy fitiavana mihitsy ianao tato aminay ka. Zany mihitsy ka. Efa mbananao izay ho afany kosa izay manome fitiavana anao Niezaka nameno fitiavana ianao
fa ny tena raiko sy ny dadakeliko kosa momba nanome an'izany tamiko ve izy ireo? Ny ianao aza tsy mbola tena fitiavana feno kokoa nge? Ravo a. Okizay ny resaka ry mama. Lozako aloha ianao fa maika hamonjy anina rindra. Andray zany hafaliako akely narindra malalako. Say dia tena tanteraka ihany akety fisoratam-panambadiantsika roa keliko. Eno alesa Ravo malalaka ko. Sambatra be fa lasa mpivady ihany tsika. Tiara-baina rery izy roa kely mirary soanareo roa mba hatratra amin'ny farany. Mifankatiava tsara dia ho arahan-jaza lahy sy zazavavy. Misaotra betsaka rery mama. Ka dia mankasitraka tokoa ry mama amin'izany tsotra ny tena mahafinaritra be ho anay mivady izany. Izay aloha fa ilozako vetivety nareo andeha hanampy ny ankizy androzy sakafo ho an'ny vahiny Dao rery mama. Fa narindra. Ahoana le izay malala? Hono hoahy. Hoe ahoana? Ahoana reny fahitanao any mamy iny? Faly ve izy mahitantsika vita voadio ny soratra? Ie, tsapako tena farary izy ka. Fa inona aloha mahatonga anao manontany an'izany Ny tena marina ry narindra. Tsy nanampy amitsy ry zareo na dia niariary-polo aza nanaovana amin'izao raharantsika izao. Aiza koa? Tsapako nalahelo izy satria te hanampy any nefa tsy afa-manoatra. Dia izay angeny mahatonga manontany hoe faly ve izy ity? Satria vita ihany mantsy ny raharantsika na dia tsy afaka nanampy azy izy. Hay ve? Ary aza misetoseto ohatran'io moa ianao fa fedintsika any androany. Sary efa tsy misentosentony Dia aza sy nalahelo mihitsy fa manjary simba le fedintsika. Eny rery malala. Dia ahoana ity Ravo? Ahoana ity? Dia inona moa izany ity ny tombontsoa azony lamanao an'ireny vodiondry soratra ireny? Tsy azoko. Inona koa ny anton'ilay fanontaniana aloha Inona moa ny idiran'ny lahy amin'izany na misy tombontsoa na tsisy tombontsoa ny fahavitanana rahana Zy, lisany koa anie tsy ampafirina vita rara ohatran'ireny Io no miseho milay eto amin'ny tanàna io. Vodiondry soratra masisy kely ireny tsy dia maka izy iny Maninona? Zany Masisy kely ngano betsaka any. Mba moramora ihany lesany vava ry setra. Aza andrarahanay mihitsy koa ny ambanimbaniana ohatran'izany fa tsy laitra ny vavoniko Sady tsisy miseho amin'ilay izany koa leseo fa haitsio kely ny fijeriny lisany Ialahy efa raha tsy saina any dia mahita zavatra tsy eritreretina koa. Hita fa miseho milay Olona sahirana tsy ampy sy laitra re lako mba miseho manindrinindry ny bandy. Raha zaly tena ohatran'ny lahy tsy mainka hanambady zany Zay lana malaky amin'io fahatrano io izao no tokony ataon'ny lahy sy katsahany lalo. Rehefa tsy hitantsony koa lesy zay lana vaniny amiko dia mangina fa tsy eo ny mahita lazainy eo foana. Sady aleo koa ahody fa tsy famaly amin'ilay eto ka. Ka zany ara-lota tazo Fa ahoana Tena maty Fa maninona kosa ialahy tonga dia mamely tontolo ohatran'izany Ino koa ny fanampiny? Setra fa sao te veriny lafa inona rany ihany omeny lahy tontolo eto fotsiny satria mitady le raha lahy dia ahita pelaka androany. Aiza le fasiny eny lahy? Maty Zany koa lesy mbola misy ary dia maty lahy androany. Voaka moa lesy fa maty mifony Zay tsy inona ny tadiaviny lahy ka. Ary eo lahy fa lasa Saika maty marina. Ay misy atokona ihany le zalahy iny fa tsy araka ny poziny akory moto voangory fa kay mirilina.
Ravo a, fino ty nataonao ty e. Ty raha mahatamin'izany zao ny zanak'olona ty ahoana? Ka izy anie tsinona ny lavaniny tamiko voalohany teo e. Efa mba niezaka nanindry fo ihany aho. Le ry mihitsy ny diso nandrangitra loatra dia izay. Tsy maintsy nataoko an'ireny ka. Ka na zany azy e, tsy tokony nanao an'ireny ianao. Dia ahoana zany zao no andoavantsika an'ireo vola takindry zareo aminao ireo ka? Omeko any koa raha izay vola tadiaviny izany fa tsy olan'izany ry narindra. Lazaiko anao tsara koa fa manomboko izao aho dia tsy manana rahalahany mibandy intsony. Dia samy mihitsy koa ve izany no nitory aho? Tena bandy tsisy ilaivana azy. Nefa ne dia izy izao mihitsy ny ry narindra ny lavaniny tamiko voalohany e. Izy mihitsy. Izany kosa ve dia marary ny aminao? Aza manao an'izany ianao Ravo a. Rahalanao foana iny. Aza izay adika loatra andreny no hanambana fihavananareo a. Mamelany elo ny fatsifatany izay ataony e. Na dia manana fo volamena toy inona koa aza ve dia handefitra amin'izany foana? Malalako a. Mandefera ho aho fa tsy mahafaty anie izany e. Leo an'izany mandefitra izany aho aho. Fa eny e, noho ny teninao dia tsy maninona fa handefitra. Tena sambatra manana anao ry narindra. Enao no mampianatra hanana toetra tena tsara. Fa zao Ravo a. Misy vaovao holazaiko anao ty. Vaovao? Inona ty? Ravo? Ahoana kia lazao fa inona ary ty? Be voka? Maninona? Mananjanaka tsika. Misy sanantsika ry atakibok'ato a. Rery narindro. Mananjanaka ve tsika? Misy zanako ve akibonao ao? Andray maro ny sany hafaliako e. Ho tanteraka ihany ankiry narindra mifaniritsika. Mananjanaka hony a. Mananjanaka hony ary narindra. Misaotra indrindra tompo. Tena misaotra e. Marary. Ay. Ravo a. Ravo mivoaza ho ahy ianao fa marary a. Misy inona ry narindra? Mivoaza. Fa angamba efa marary sahady izao no manaitra ianao e. Marary a Ravo a. Maty a. Marary be ny kiboko. Fa marary ahoana e? Eto any amin'ny dokotera malaky fa marary a. Ranirivotra ve ianao sa ahoana e? Tsy haiko e. Aza mbola ilaozana be fanontanianao fa marary anio a za e. Ie, eno a. Eto any amin'ny dokotera malaky aho a. Andraso ary fa iantsony mama vetivety ahy e. Tena tsy vita prière manko no nitondranao any amin'izao andro efa alina be izao ko. Ka aingana ary ianao fa marary anie ahy e. Rehefa iantso lahy e. Vetivety fotsiny a. Eno a. Tena ho teraka ary feza izany e. Tena marary be mihitsy sankiboko izany. Tena manaikitra izany a. Iza koa ary izao mandondona farafarana amin'ny andro alina be izao. Sanadrika mpangalatra ve izany sa mpamosavy? Fantatra izy ireo ve izany hoe tsy ato vadiko dia tonga hangalatra ry zareo? Tsy hamohan'io farafaran'io izany aka. Mama! Or mama, mba voay aloha ty varavaran'ity azafady. Ohatranao hoe feo an-dravo izany. Nefa tena mpamosavy mihitsy izao dia mody manao feo an-dravo ka. Mama! Za ihany re ty e. Ravy zanakareo ihany ty fa mba voay moa azafady e. Fa tena ravo tokoa ve zao e?
Eno za ihany tiry mama fa voay aloha fa maika be vonjaina ne ty Fa misy inona? Inona le nanao aty amin'ny andro alina be ohatr' izao? Mba vonjeo ry mama, mba hampio fa marary rindra. Tsy vitako rery ny hitondra azainy amin'ny dokotera. Zany ve? Eno Ay, andraso vetivety ary. Ka malaky ianao ry mama. Tonga dia any amin'ny CSP de Tanjombato tsika no mandeha. Eny ary. Fa ahoana oza raha sazy teo Ravo misy inona hony? Nga tsy enjana be ty ry mama. Misy iny? Tsy maintsy ampiakarina ny be felan-tanana ne onona rindra fa tsy vitandry zareo Zany ve? Fa maninona hono tsy vitandry zareo le izy ka? Ka ngeza be hono le zazakely sady mitsivalana. Dia ahoana zany no atao amin'izany? Ny andro ty efa alina, tsika nefa tsy mba misy namana fa zasy ianao rery ihany no miaraka aminazy aty. Andao ry mama izy tena any amin'ny hopitaly fa vitantsika io. Tsy maintsy teraka soma tsara fotsiny narindra dia izay no fantatro. Amin'izao poziko izao kosa ve no hoany? Tsy maninona re zao ry mama fa andao Ravo, mama, marary aho marary be kiko malala. Eto any amin'ny hopitaly mo mama. Efa hoe tsy maintsy tonga any amin'ny hopitaly ianao fa aza matahotra. Zany Marary ka angenary anao fa marary any eo asahy andraso vetivety ary fa andeaka taksi vetivety fotsiny malala maty na tonga dia manaraha moramora nareo mianaka ry mama. Io izy mba tantano aingana rery mama. Eny ary eo amin'ny tranobongo eo dia efa misy taksi fa tsy mila mandeha lavitra ianao. Marary mama, ila tsy afa mamindra tsony izany tongotra izany. Reraka be ao aloha miaritra kely narindra. Miaritra kely fotsiny fa vitandry io. Vitany hafa ve akitsy ho vitandry tena mafy sany miteraka izany raha ohatra izao ka tena tsy moramora ohatry ny nanamboatra azy akory kay. Tena maty eo miakarinareo fa efa hito ny taksi Ay, ao miakara moramora ky narindra. Tena enjana koa ty mahazo any aty ka. Ny boly eto an-tanana kely nefa dia hiakatra ny be felan-tanana narindra. Ny aza hitako laka tsy ho ampy-ampiasana any reto boly reto. Ny firiana taksi aza moa efa ohatrinina sahady. Dia inona re? Dia tsy maintsy mama aloha izany najanoko any amin'ny hopitaly any ny andro narindrako. Za tsy maintsy nody hitady vola fa tsy ampy ny vola teo am-pelantanana. Sarera mba afaka mamonjy ahy dadana tsy. Inona hono izany atondehan'ny lahy ty aminao io ka? Raha ila ady aloha tonga dia lasa miverina. Aiza kosa rery dada dia hoe ila vanina fa tsy izany mila fanampiana aminao aho fa izao tapidalaka le tanteraka dia voatery tsy maintsy mankaty aminao. Fanampiana? Le ty fa amopera Pedronga amin'ny fijereny lahy no hoe ilan'la fanampiana. So dia mba diso adresa ary la zany. Aza mba hatao an'io moa ry dada. Tena miangavy anao mba voajivolany aminao any izay fa solokona anao rehefa mahazo le ty Ravo zaho tsy mpanao asa soa ka tsy afaka ny ampian'la zany, indrindra moa hoe resa-bola tsy manana dada
miangavy moa hoe ho faty any Narindra raha tsy mahita vola farany sy hainga anahy. Niditra hôpitaly any be felan-tanana izy, tsy vitany tao amin'izay SPD mantsy ny fiterahany dia tsy maintsy nakarineny izy eo momba ampindra amin'ny vola ary dada. Ay ve laha tia ka ila vonjy aty amiko toy izao ihany nefa dia ireny ny zavatra nataony lany setra novonono lany zanako nefa dia aty amiko ihany alahy izao mila vonjy. Tsisy litia, tsisy. Za tsy manambolamena zaza maditra toany lahy zany. Dada, aza mba atosipo-tanana fa vonjy ao. Vonjaina ny ety e. Raha tsy vonjaina ty tena tsy nakatika amina ohatran'izao mila mitity farany sy haingana hono Narindra dia izay no tena antondiako aty aminao. Elahy ve tsy mahazo teny gasy e? Efa hoe tsy manana za tsy hanome alasa mandeha amin'ny famahatsiravina na dia mijery any lahy fotsiny azy. Dada lasa ho elahy ary zany le sy mifandroany rehefa tsy handeha. Dada tia fa maninona kosa ianao ry dada tonga dia mandaka ohatran'izany zany ry tia ny sazan'ny olona tsisy azon-damosina toany lahy. Bany tsisy ilana azy raha elahy. Tsisy azon-damosina, tsisy azon-damosina, tsisy ilana azy. Voaray kosa izay teninao izay fa misaotra veloma. Mama, nanahoana izy tato? Efa teraka ve? Efa nahita vola mantsy ahy. Efa reto ny vola ilaina amin'ny fandidiana ny Narindra. Mama, oh là là, fa maninona ary ianao tsy miteny? Fa misy inona ary mama? Mahereza zanako a. Tsy azoko. Fa mahereza ahoana e? Fa maninona ny ampaherezinao? Tsy azo ilay zanakareo rava. Maninona? Tara loatra ho no ny fandidiana ny Narindra dia tsy azo tsony ilay zaza. Ahoana tsara hoe ry mama? Tsy azo ny zanako hoe tsy azo? Mama, nahoana kosa nahoana dia zany anjadiny izao ratsy rehetra izao e. Okizay hoa. Fa inona ny ratsy nataoko ry mama? Tsy rariny izao ka, tsy rariny izao e. Zanako a, okizay dia mitrakafa lehilahy ny tena. Tsy zakako izao ry mama. Iny zazinany eny mba fanantenako mpamiratra ny masoandrom-piainanay e. Ino mba fanantenako mpamiratra ny masoandrom-piainanay sy Narindra nefa dia nesorina aminay sahady ohatran'izao ve? Zanako fa tena ahoana loatra e. Ndry kotsan-dranomasy tanteraka ilay zanako marina. Rava. Narindra. Tsy azo ilay zanatsika. Narindra. Tsy azo ilay zominaitsika roa. Mahereza ary malalaka. Asa mitomantsy fa. Rava. Sao tsy mahasalama no aloha tao. Efa zava-dehibe aloha rehefa tsy nanaraka ny ianao ry malala. Izazina ny fanantenantsika Ravo e. Nefa dia lasa sahady izy. Hoa tsy mahasoso mahatsara anao aloha atao fa aza dia miasa saina be amin'izany ianao. Mbola eto aniza lohananao foana ary malaly. Misaotra Ravo. Tsaro fatenantsika ianao. Ena ry Narindra. Mamiko indrindra. Efa fantatra ny zany ary malalako e.
Zako fantatra tsara fa tena tia anao a. Rava, avy any ianao e, avy manatony atakaikoko. Ahoana izay ary malalako? Misy zavatra tadiavinao nga? Kely sisan'ny fotoana ahafahako miresaka izay mifankahita aminao Rava. Aza dia miteniteny foana ary narindra. Efa hanaraka ny zanantsika tsy ho ela. Maninona? Mangina anao? Efa kely sisy zanako izany. Narindra, aza manao an'io ianao. Inona ary tena ataonao ty e? Sady anao nefa mbola tsy salamy. Aza mbola mandany hery miresaka be amiko intsony aloha. Tsia, avelao hiresaka aminao farany. Tsy andreny voako intsony anie ianao e. Narindra, s'il te plaît mon. Tsy ho intsony Ka inona ara zavatra isaka hoe ho lazainao izany? Inona? marina izany Rava. Ataovy atsainao fa tena tiako ianao. Zako tena tianao ry Narindra. Tena tianao tamin'ny foko manontolo. Nanaojanao tsara ary tsy nity olon-kafa ankoatranao. Taminao dia taminao irery ihany no nahatsapako ny tena fitiavana sy ny fahasambarana ary Narindra malalako. Sany misaotra tamin'ny fitiavana nomenao ahy Rava. Aza matahotra ianao fa tsy ho adiniko mandrakizay ny fitiavanao ahy. Ary izao no afatra aminao. Aza mamaly vatany ratsy izany. Aza mitana lolobo amin'ny dadanao sy ny rahalahinao. Le hoe tsy tana lolobo amin'ny dada sy setra kosa aloha. Tena miala tsiny aminao ary Narindra fa tsy ho vitako izany. Tena narary ihany ny zavatra nataondry zareo tamiko. Raha tena tianay ianao dia tadirao atsakany sy andavany izay afatra izay. Olona tsotra sy nanana fofolamena na aina mela heloka. Izay nahafantarako anao. Tsiry Narindra, taloha izany. Izao kosa efa niova satria nampiovana izy ireo. Rava, aleo ilay nahafantarako anao hatramin'izay ihany no ahafantarako anao. Narindra, Rava, Narindra, fa maninona ianao e? marary. Narindra, Andriamanitra tena mandeha be ianao. Fa maninona ianao e? Manao maratry be. Andriamanitra. Veloma. Veloma malalako. Veloma malalako. Veloma. Dokotera! Oay, Narindra, ina tsy mahatsiaro teny ty. Dokotera, vonjeva tsy mahatsiaro tena mivadika sady mandeha be! Tsy raha roniko izao e. Narindra, fanahoana ny teninao sahady malala miferena mo azafady.
Mbola tena mila anao aneny fiainako manontolo ry narindra malalako e. Efa nandao avy ny zanantsika te mbola lasa koa ianao. Wa ry narindra, tsy mino hoe lasa nandao akoa ianao. Tena tsy vitako tsony ny aina tsy misy azo ry mama. Efa tena zatra misy azo loatra. Narindra ny ry mama ny navita nanome fitiavana manontolo tamiko e. Tena hoana izy ny nalaina tamiko sahady. Okizay Ravo a. Arary eo koa ane ianao e. Aleo arary fa tsy maninona izany. Ny maty mihitsy koa aza nge ny tena tiako e. Amin'izay aho mba mahita azy mianaka any amin'ny fiainantsi-tany. An'izay telo mianaka afaka mifaly tsara tsy misy jaly aty ambonin'ity tamin'ny fandalovany ity. Aza mamofo ohatra izany ianao Ravo a. Inona ary ty? Ataoko ahoana moa ry mama ny tsy hamoy fo amin'izao zava-misy izao? Ataoko ahoana? Olona roa akaiko ny foko anie ny ray maty. Le olona ny tena tiako sy tena ty ihany lavo. Mbola feno be aloha izao ny fononao dia lasa miteniteny foana ohatr'izany ianao. Fa izao mitony tsara na dia izany azy. Tadideo tsara fa ny tsy fahaizana mandanjalanja ny fihetseham-po sy miatrika ny zava-mitrango ihany anie mahalasa daly e. Lao lasa daly raga, tsisy lalahiko an'izany wa. Ary mba aiza ho dady. Nahoana izy mitsemba tonga eto mampahery ahy. Nahoana ny tia velany eto a. Nga mbola tsy nandre izy hoe maty koa ny vady aman-janako. Efa naheno izy ka. Ay. Ny tsy haiko hoe maninona izy mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Midika izany fa tsy misy dikany aminy ahy e. Indrindra mbola tany aminazy ange ary mama hoe hitsaboko an'ny vadiko e. Saingy tsy nanome izy na dia ny ariary-folo aza. Izao indray maty ny vadiko. Tsy tonga aty akory izy mba hiara-ory amiko. Tsy ho zaka an'izao ataony amiko izao ry mama. Izao vao tsapako fa tsy manandray tokoa. Sady tsy tena tia afa-tsy narindra ihany tsisy mihitsy. Aza miteny an'izany ianao Ravo a. Za koa ane tena tianao e. Sanako tena tiako ianao. Matoa mbola eto manohana anao dia tena tianao azy Tsy ampy ny fitiavana omenao ary mama. Tsy ampy. Narindra ihany na vita nanome fitiavana manontolo a. Dia izay. Andriamanitro. Tsy nisy olombelona na iza koatra narindra. Ahoana re no ataoko an'ity zanako Izy ty? riano mba. Tena mamofo tanteraka izy. Anaraka anao narindra. Jereo anie Ravo e. Tena votina alahelo le ry izany. Mampalahelo indray no mijery azy ka. Izao natao hoe totombitana raha tsy an'ilay e. Jereo anie ty paoziny. Ohatra n'ireny dia tena hoe maninona ireny. Samba ny voan'ny topa-aoriana dia mitady ho lasa dala. Fa tsy te haka ny toerany kosa aloha e. Tena mafy le mahazo azy a. Mbola mafy le ry matoa tsy mipika amin'izao mahazo azy izao ka. Efa voasitrika iny ny razana dia antaontsika hiala eto amin'izay Ravo a. Ndao ary. Jerenao anefa reo ry dadanao setra e. Ay tonga aty ihany ilay tsy mivaky loha reto. Ndraso amatonako iny. Dada, iny fa manatony ety iny ianao. Anao inona ety hony? Isaotratsika avy nandevina? Asa aloha. Inona moa mbola nalehanareo taty fa tsy nijanona tany amin'izay misy anareo tany? Sa tonga andatsanay amin'izao fa avoazanay izao?
efa haiko rangara nytoetra anareo tsy tia miatra olona. Ravo afiny de ataonao ianao ve adaly avelao ary mama, raha mba nianatra kely amantsy ty lazainao fa raiko ty de tsy mahatoatra an'izao mivady aman-janako noho izy daholo angeny tsy nahatanatsony aina izy mianaka ohatray de zany ndray zany nomeny latsiny. ie satria ianao olona ratsy fanahy, ianao io mihitsy tsy mba manana fo mangoraka fa tia tena. Efa tsy nandray andraikitra tamiko ianao hatramin'izay, nefa de mbola tsy namonja ihany koa rehefa tojony sarotra. Fantatro nefa manana vola afaka nomenay ianao tamin'ireny fotoana nilako fontsy taminao reny satria vo avy nalahy fomba ianao tamin'ireny, saingy tsy nanome ahy ianao. Izao maty nivady aman-janako no le tsy vanity. Nampanginy kely ny vavan'io zanakao io Roberto, so ahita amiko ao eto ragasy entinareo fa miandry za konga moa matahotra an'io faty zantsony tsara koa sa lasa ny varotsy mifody. Rehefa tsy zaka lesy le fahoriana menjady de ndana mamono tena mangina koa elahy tsy dadanay indray tsy aizany lamy any eo elahy no efa totombitanany ka ny hafa nomeny latsiny. maninona zany avy reny kely hoe nivavany lahy teo ary ahita amiko elahy androany. Ravo avelao ara nitonianao finna ary ty ataonao ty Ravo maintsy mamono an'ireo mipetra tsara ho ianao ianao ve tsy malala menatr'olona aza manala baraka vatana toy izao ianao. Zareo anefa aty amintsika daholo masin'ny mpandevina tsarary ny nataon'ireo. mahafinatra ary mama ny zavatra nataon'io andaotsika hialy atory mama, tsy te handraritra olona. zay koa mifahendreny andoko tsika andery dada takizay antsika tsy nakatira napozindrotra zao ny zavanitranga olona miarahory amin'indray no alainy baraka ohatrany ireny. Zahay babilava tutif sama mangga pabuteda tutup gas bawaye lasa babilava jo si saja doa fiera yaga cara gau fiera sa teza yaga champion. Raha ohatra zany ny zarena ny amizakaino fiainana zao zavatra tsy manjary sy mangidy isan-karazany zao. Mbola tany akilomama de efa narinona nataony regny kely finiaza mamo. Rehefa manahita fahazambana ray kely indray de soriny tamiko ny vady aman-janako. Vady aman-janako zay io fahasambarany. Fa nahoana loatra ary miendrana nahoana Zeva butudo de atudo band faci zany mamilavo zany de zao ve sisany afarany lary ravo lasa mamo sakaiza mibary aiza le ravo tsy tia toaka fahiny aiza le ravo tia vavaka iny na zany fiangonana zany raha zao mety tsy hitany tongotry latsony fa ny bara kosa aloha namanatsy foy eo ndray rasetsa fiainako le zany rasetsa de tsy sidikidirana azo lazy zay mahaso fiainana labanjina fa aza miditra amin'ny atoko loatra tonina zany
Tena mahevan-doha mihitsy tony olona tsy dia nandia fianarany tony a. Sady fianarana angamba betsaka. Zavatra kely tsisy dikany toy ireny no nidona tamin'lahy dia mahatonga ny lalasa mivary lava ohatr'izao. Tsisy dikany. Ie, Tsisy dikany amin'ny lisany. Tsy eo amin'ny lisany tokoa matsy ny toerana dia izany o. Vavalahy. Aza mba manamaivaona fahorian'ny hafa toy izany le tseriboy kely to dia teneko tsara izay. hita fa tsisy dikany. Jereo anie telahy e. Varita za Tena lasa mahiantsy fihinanana sakafo fa lany toka. bokona ny ty Ny fitafiananaovany lahy maloto, tena maloto. madio io. Mpangataka eny amoron-dalana ny tsitako marina. Aza manody lesa goavo maty tarasetra. Zany ny tena hoe mamy lava tsy miasa. Dia maninona? Tsisy tanjona mihitsy e. Dia maninona? Tsy misolo silipo ty a. Dia maninona ho ahy alanga zany. Azy eo lava hiala afatsy. Lasa koa mandeha any lahy. Jere anie ty poziny lahy. Mivilavila ery rehefa mandeha. Dia maninona? Ila tsy azakany tena mihitsy. Aza mba adala ihany ho ahy. Tena vareravo zao ny tia. Tapapera sisangamba tezay ampianadinoko ilay tsikiny zayany nona makuitantarako mba ampio ao leze. Indrisy ry fiaina fa dia nahoana loatra ary ty zatiny dia mizahaka ny tserany anoatra n'izao e. Nanaitra ny fitiavako ny tovovavy atao hoe Priska iny nefa dia namitaka andray. Olona efa manambady izy iny fa tsy fantotra akory. Niezaka nanafina tamikany izy saingy tsy misy takona izay tsy ho hita ary miafina izay tsy ho seho izany mihitsy koa e. Tratraka izy sy ny vadina ny fampitantana. Priska, narindra vehivavy toa anao fa tsy mbola navita namitaka zany. Mbola nody anao koa rangazo afa aoriako izao a. Narindra tonga eto amin'ity fasana misy ny vatanao mangatsiaka ity ny malalanao. Tonga ilaza aminao fa tsy zakako ny miaina tsy misy anao. Efa miezaka ny mamono tena amin'ny fisotroana toka azo fa tsy mety lasa mihitsy ary malalako aho. Te hanaraka anao aho. Te hanaraka anao ary Narindra. Zany vele lahatra sa zany ratsy vitany fa fiaina Narindra, nisy tovovavy rasainy nilaza fa ty ahy Priska ny anarany ary niarak'izay. Saingy indrisy fa nivolako fotsiny ka ny nahatonga azy niaraka tamiko. Sady olona efa manambady koa ka izy. Mpamitaka ny olombelona ary Narindra. Hafa mihitsy ianao. Tsy misy mahasolo ny toeranao izany eo amin'ny fiainako. Aleo aho hanaraka anao ry Narindra. Ravo, fa nahoana ianao no mivary lava ohatr'izao? Tsy hainao nga fa zava-dozana iny afaranao raha mbola manao an'izao zavatra ataonao izao ianao e. Way, Narindra malalako. Tena niraizany hampaliako marina mahitanao sy mandray ny feonao indray. Faly ve ianao? Ie, tena faly aho. Ndeo anilanao aneny tena fahasambarako ry Narindra e. Ny fandazanao aminy nampivary lava ary Narindra. Nahoana ka ianao no nandao asa ady? Sitrapoky nandao anao Ravo. Efa izay ilay anjara dia tsy maintsy kely.
Mbola tsy tary ianao malalako raha sao no miveryn-dalana miala amin'io adalanao io Adalako? Ie, Fa inona moa ny adalako lazainao fa tena tsy azoko? fa ianao misotro toaka lava io ka tsy dia adinao any fa lalana mitondra anao any amin'ny fahaveresana an'io ataonao io raha mbola tsy miova ianao dia mety ho fatin'ny toaka. Ka izay mihitsy anie ny tanjoko sy tiako indrindra ny ho faty. Nefa fantaro tsara fa raha izanao mitranga dia hijaly mandrakizay ianao. Efa nijaly ve ianao rafy tetỳ tany dia mbola te hijaly ihany koa rehefa ny amin'ny tontolo tsy hita maso? Satria za mihitsy angamba nefa nateraka hijaly. Tsia aza manary toaka ohatr'izany ianao. Fantaro tsara fa ny olombelona tsirairay dia samy mitondra fahoriana sy fijaliana daholo, fa ny fisehoany fotsiny angamba no hoe samihafa. Raha miezaka ianao dia ahita fifaliana. Ka inona ary izany no ataoko izy ianao ka? Ty misy tolokalo atolotro anao malala. Tononkalo? Ie, Hoe ahoana izany ary narindra? Zay ho an'ny fiainana dia tiavy izy raha mbola belona aza maindro hoe efa maty izay vao ity asaonao anelina. atanjano saina. Ny fiainana tsy ilaoza tseto, tsy ilaoza tomany. Kanizaniza ianao miaina eto dia tsy maintsy miaritra zava-marary. Misy eto avokoa na olana na aretina. Indraindray aiza ianao mitady hamoy fo satria feno adi-tsaina atao tsy zaka hoentina. Indraindray koa ianao voadona eo amin'ny resaka fitiavana, fa sendra ny olona fatsora maditra tsy aza tsapazana. Izany rehetra izany anefa ry sakaiza tsy tokony atao ahaketraka. Eny, na olona izy ianao na avy aiza dia atanjao ny saina tsy horeraka. Fa ny alina mbola ho maraina ary ianao tsy maintsy ho tafarina raha toa ka matanjatsaina. Mahiresa sombinaina. Aza mba miferitraina dia fanao an-tsaina koa ny fikasana moy fo narindra. Efa sambatra sy ny zanantsika ty ravo dia ataovy koa izay ahasambatra anao eny an-tany eny sy mba izay ahazonao an'ity fahasambarana misy aty amin'ny mianaka ity. Tiako be ianao ravo. Ay ve ka nofy izy teo fa tsy tena izy narindra. Tena mahatonga saina ilay hafany teo sy ilay tononkalo ny soratany. Ahoana tokoa mora sanatria ka maty ny toaka? Efa hijaly ihany ve ahita tany dia mbola hijaly koa rehefa maty? Aleo fa ialako tsy misy atakandro mihitsy tsy toako ty fa hamono. Nga koa moa za rery no mitondra fahoriana eto amin'ity tany ity dia mivary lavy toy ireny ka. Ny toko samy mitondra fahoriana daholo ny rehetra fa mila mazaka an'izany fotsiny ny tsirairay. Tapa-kevitra fa ajanoko ny toaka dia hivery ny vavaka amin'izay ary hiditra fikambanana masina indray aloha. Mandrosoa ianao dia mipetrapetra Misaotra indrindra ary mama. Ary avy mivavaka nga ianao izany no mitondra fihirana sy manao fitafy mihaja be ohatr'izao ka. Ie, avy nivavaka mihitsy ako. Aleo miverin'Andriamanitra fa ao amin'ny any misy ny tena fahasambarana ary mama akaiko. Tena marina izany anaka. Nandalo fahoriana ary nanomezako tsiny azy izany. Tsy tokony nanao an'izany anefa satria izy mahalala an'izay mahasoa ahy. Matoa reny navelany hitranga tamin'ny fiainako dia fantany izany fa mahasoa ary mama. Hoy isika malagasy izay hoe Andriamanitra tsy omey tsiny, Zanahary tsy omey pondro. Efa tsy misotro toaka tsony koa azy zao hoe. Andray marina, tonga saina tao ihany ianao. Fa inona ary nahazo anao tao? Manomboka tsapaka sahady ny fahasambarana ary mama vao niverina ny vavaka. Izany.
Tena hafa mihitsy aneo a le manompo an'Andriamanitra tsy to e. Na ny anenako ny adalako sy ny nanomezako tsiny azy. Rehefa tonga saina sy miverin-dalana aloha ianao dia izay ny zava-dehibe. Eny tokoa e. Fa zao no atandihako aty aminareo io. Ie? Hiverina hianatra ary mama. Eno a, andeha hanala BPC dia rehefa afaka izay dia hanala baka indray. Ravo a? Amin'izao taona anao izao ve? Ianao anie efa somary lehibe ihany e. Tsy omezan'ny olona amin'izany ve ianao? Izay ataon'ny olona any tsy maninona ka. Fa ny fantatra fotsiny dia mila manana BPC sy baccalauréat. Ka dia ahoana izany ny fandaminanao ny fandahara-potoananao amin'izany ka tsy asa intsony izany? Ka sady miasa no mianatra. Korsa medina ataoko ry mama. Ny andavanandro kosa miasa ihany. Inona ary mama ny andohavako ny saram-pianarako eo raha tsy miasa intsony a. Izay hitanao fa mety ary atao e. Mirary soanao fotsiny aho mba ho tanteraka soamatsara sy amin'ny fanirianao tsara izany. Misaotra indrindra. Manao ny dada, salama tsara. Salama. Ary hitako tsy mahamitsony any lahy tato ato izay e. Nga efa afaka zato izy. Eny rery dada, misaotra n'Andriamanitra lehibe aloha fa tena afaka tanteraka. Ary riko mba tsy tafaverina amin'izany fisotroana ataoko izany intsony koa mihitsy aza. Izany a? Hitako moa tsy dia malotoloto intsony alako. Izay indrindra. Ve niala tamin'ny fahazarany ratsy e. Ary marina ve izany fa afaka BPC olona? Ny renina no tena izany tamiko. Afaka ary dada. Sady afaka seconda ihany koa. Mba mahavariana aly atsy alatika. Antitra indray ve ilay so hanala BPC? Nefa ireny nianatra tsy hita izay natao. Dada, za kosa neka mbola manam-panirinany mbola hianatra tamin'ireny. Fa ny fahafahana nanao an'izany mihitsy ny tsy nisy intsony. Dia inona izany ny tombontsoa an'lahy raha afaka BPC alaka? Aza taitra ianao fa tsy hoela dia ho hitanao eo ny tombontsoako amin'izany. Mbola anala baka koa ary ahy io. Anala baka? Ie. BPC mivoavaka lako tonga dia anala baka hoana lahy? Vitako ry dada. Ko raha tsy alahy ny enjana indrindra eto an-taniko. Mipetra leto tsara. Zao ry dada. Mino ahy ianao. Rehefa misy ny finiavana dia vita foana io. Tsy maintsy tratrako ny tanjoko. Zay. Ie. Dia hitako eo ary izany zavatra lazain'la izany raha tanteraka lahy marina. Fa inona aloha ny antsoinareo aty ry dada? Fa misy inona? Tena kivy amin'ny laty mihitsy ilay tsaka. Fa ahoana? Aiza letsiko. Tsy mba fiarabana ve aloha ny lazain'ny vavan'ny lavolopa tonga dia izany. Ay ve. Hafa ihany ilay tsiravika. Mifanohatra be nareo mirahalahy. Iza koa moa nitovy amin'ny mibandy tsisy lavana azy iny e. Sanatria iza mihitsy aloha nitovy amin'iny. Tsisy lavana azy tokoa ve? Aleko lavitra aza lesy manana azy toy izay lahy. Maninona tsara? So dia mba efa lasa dala koa ary nareo izany. Ravo le tsy mba nanao tsinitsinina izany na dia indray mandeha aza. Na riko tsy hoisan'ny zanako izy a. Tsy niraraha azy a. Fa nanaja foana izy na dia izany aza no nataoko azy. Miarahaba sy manolotra zavatra isaky ny taom-baovao. Fa ela zanako ato an-trano kosa tsy mba manao an'izany na dia indray mandeha monja aza. Slety e. Hitady voninahitra ty amiko ve izany nareo e? Tsy izany le tsy nitadiaviko amin'lahy. Fa fanajana ray aman-dreny izay tena tokony ataon'ny zanaka. Mba fantatry lahy io moa. Afaka baka ny ravo e. Efa henoko izany e. Dia noho izany zavatra izany ve izany no mahatonga anao lasa ty azy? Nefa hatramin'izay ianao tsy niraraha azy akory. Tahaka izay le tsy nanaiky ny teny mama fa nanaiky ny taizany zanako ihany a. Manam-piniavana ilay zanako na dia tsy nanampy azy a. Ary dia izao ny vokany.
afaka be pesesibaka izy. Hitako tokoa zao ny tombotsoany tamin'ny ezaka nataony. Fa andokadoka azy eto masiko ve aloha ny antsonahy e. Aleo andeha manko raha zay a. Mendrika alaina tahaka letsy ny toetrany rapisokony lisany a. Manahafa ny toetrany lahy. Si, ainy ianareo zavatra tsisy dikaniko. Sy lasa ratsy. Andray zany afaliako ravo. Lasa nahazo toerana ambony anaty orinasa ianao. Lasa chef d'atelier. Za koa tena faly ry mama. Nody ventiny ihany ny rano natsakaina. Tena tsy nanenenako lahy ny fikirizako ny anatra na dia efa lehibe azako. So fa nisy any narindra teo amin'ny fiainako nanome lesona be ohatran'ireny. Narindra. Maty tanora iny zanak'olona tsara fanahy iny. Ie. Folaka andatony tokoa izy. Resy le malalako. Fa tsy maninona izany ry mama. Efa izay ny anjara matontranga. Ninona mitranga sy miseho eto amin'ity fiainana ity dia tsy tokony atao mampamoy fo izany. Misy nandondona farafarana izany. Aleo aloha hijery an'izany ravo a. Manahoana ianao mamandravo? Oay, setra. Salama fa misaotra. Ianao manahoana? Zaho koa salama tsara fa misaotra e. Lasa ty aminao ny ravo dia saika hitady azy a. Afaka mandrozy ve azafady? Ao mandrosoa ary. Eny ary. Setra. Fa misy inona ny tonga aty amin'ny mama maraina lahy? Sa misy resaka resy mama ve? Aleo fa hivoaka vetivety aloha e. Aza mivoaka fa ianao mihitsy anie dia tafiko e. Ay ve. Fa misy inona? Ka eto ary ny resaka lahy fa meno an'lahy. Tsy zany ravo fa zao a. Eniko tamin'ny olona fa lasa sefo amin'ny orinasa lehibe eto Tanjombato lahy. Dia tonga eto mba hiangavy amin'lahy hoe ampidiry miasa azafady. Za manko en'ilay ihany fa tsy hanasatra amin'izao e. Tsy mety mahita asa mihitsy a. Tena miangavy aravo mba ataovy izay hatafiditra ao. Tena gaga aminao ty ary setra. Hatramin'izay tsy hitan'ireo tongotr'ireo izany totokoana baravarako ty. Voana eny nefa ianao hoe lasa sefo ny zanako dia indra ianao fa midodidody eto ohatr'izao. Ataonao fialan tsy mahita ve ny zanako izany? Taloha nefa nataonao tsinitsinina ny zanako. Menatra tamin'ireny zava-bitaka ireny ary zareo a. Ary fonako aminao eto izany ravo. Mifona tamin'ireny zavatra tsy nety nataoko anao ireny. Mifona fa tsy ameriny intsony. Pirala foana tsika na dia misy azy ireny zavatra ireny ravo. Mitsangany lahy fa aza mandohalika eo e. Mamela ny lahy ary tsy mitana lolo-po amin'ny lahy izany. Ao fa hitadiavako posta mety amin'ny lahy ao am-piasany lahy. Fa izay hitako hoe mifanaraka amin'ny fahaizany lahy sy ny diplôman'ny lahy kosa aloha. Eny lesy. Tsy hoe rahalahiko mantsy lahy akory dia hoe omena toerana ambony nefa lahy tsy manana na dia fahaizana amin'ilay izy akory aza. Andray. Misaotra betsaka raha zoka. Aza matahotra ianao fa hajaiko tsara izay asomenao aho. Ary tena handray anao zoka manomboko izao. Enganieka hitody tsara izao fifangatiavanareo izao izy mirahalahy. Eno ako. Lazaiko anareo fa menatra ny ravo mihitsy anie dada sy bebe amin'izao fotoana izao e. Tafita ihany hono ilay zaza tsy nirarahinako. Zany ve? Izay ngely hoe aza tositosika ny ondrom-botra fa tsy fantatra izay anao kampany. Efa ela koa ny namela azy ireo. Dadako sy bebeako foana ireny na dia tsy nirarahiny aza. Ny famelan-keloka mantsy ny valifaty tsara indrindra. Sambatra lahy manana an'izany toetra mahay mamela heloko izany lesy. Dia miezaha koa lahy. Narindra ny nampianatra an'izany toetra tsara sy tena mendrika izany. Tsy maty atapoko ny toetra ny tovovavy iny. Mandray am-piadanana kely narindra. Nateraka hijaly ve?
nosoratany Rambolasoa Henri Lalaina na i Ventsony Arilala. Novelominy Mano Judith lahatra ny avo niaraka tamin'ny Joseph Faratizaparany ary Andraina ary Ratavy. Nandrindra ra teknika lahatra ny avo Rima ny fanantenana.